eo amin'izay tontolo ny fampianarana azy hatrany dia milamina sy voarindra ny fanomanana ny fanadinana baccalauréat izay hanomboka ny alatsinainy ho avy izao raha ny nambarany filohan'ny université Antananarivo. Ho tanterahana araka ny daty efa voatondra ny fanadinana ara-panjakana baccalauréat izay hatomboka amin'ny alatsinainy fa 17 aogositra izao. Tomombana sy voarindra ny fanadinana baccalauréat eto Antananarivo raha nambaran'ny filohan'ny université. Mahatratra 7,707 ireo mpiadina voasoratra anarana hiatrika ny fanadinana baccalauréat eto Antananarivo sy ny manodidina ka miisa 2,704 ny hiatrika ny enseignement général ary 2,704 ny mpiadina ny enseignement technique. Ireo mpiadina ireo dia hitsinjara amin'ny efi-panadinana miisa 490. Miisa 920 ireo chef de centre ary 320 ny chef de centre adjoint. Ny mpanaramaso kosa dia miisa 510 sy 400 ary ankoatra ireo dia olona miisa 700 ny mbola hanampy. Efa milamina ihany koa ny mahakasika ireo mpitsara ny taratasy mpanadinana izay efa vonony. Mazava ny tanterahana ny bac manomboka amin'ny alatsinainy izao eto amin'ny université Antananarivo. Anisany moa zany ianareo mpikirakira ny anamanjery eto anaparitaka ny vaovao dia natao zao zany ho fanalana andreo AIA rehetrarehetra eo amin'ny mpiadina sy ny ray aman-dreny dia tsy adino misaotra ireo mpampianatra mpiaraka rehetra ety amin'ny université amin'ny fandraisana anjara amin'ny fatolo-kevitra samihafa izay natao fa dia samy manomino sy manatentsika fa ho vita soa tsara ty baka 2020 ty. Mahakasika ny taratasy fiantsonan'ny mpianatra rehetra dia tokony hanantona ny office du baccalauréat izay misokatra hatramin'ny alahady hariva ireo mpianatra tsy mbola nahazo izany. Manome toromarika ireo mpiadina endrika ny fanadinana ny italian'ny office du bac. Efa voalaza fa rehefa andehanao fanadinana ianao dia hoeto ny pièce d'identité anao. Convocation zany miaraka amin'ny carte d'identité, miaraka ny convocation nanaovanao EPS zay misy ho an'ny efa nanao EPS pratique dia tokony misy fitomboka any anatin'io EPS io hoe nanamarina fa ianao dia efa nanao EPS. Ny candidat tsirairay avy dia tokony ho tonga atsasakady ny mialoha ny anombohan'ny épreuve any amin'ny centre. Ho antsika candidat tsirairay avy zay io moa zany hoany baka mantsy tsisy voafetrana ny taona na voafetrana hoe olona manaona maripahaizana fa ny olona rehetra mantsy dia afaka nanao an'ity baka ty daholo. Ka eto ty misy an'ity feuille de copie ty. Rehefa mahazo an'le feuille de copie ny candidat ao anaty salle dia mba fenony ara-dalàna tsy maintsy vérifier ny surveillant ao anaty salle ity identité anao ty hoe feno tsara dia manao sini ao anatin'io surveillant anankiray ao anaty salle. Afatra ho an'ny candidat tsirairay izay io vao azonao akatony. Miisa 7,709 sy iray hetsy ireo mpiadina hiatrika ny fanadinana baccalauréat manerana ny nosy amin'ity taona 2020 ity izay ankizy vavy kely 12 taona ny zandriny indrindra ary lehilahy 17 taona ny zokiny indrindra. Miisa 15 ireo manana fahasembanana hiatrika ny fanadinana baccalauréat, ny 13 manana fahasembanana amin'ny fiainoana, ny iray tsy mahita ary ny iray sembana.